Miisa 520 ireo teratany malagasy mpilatsaka tsitrapo avy amin'ny fikambanana France Volontaire no iondrana ny frantsa tsy hoela aharitra 10 volana ny asa ataon'izy ireo any toerana ao ny sehatra amin'ny fanabeazana ny kolotsaina ny fampandrosoana maharitra ny fanampiana ireo olona marefo sy ny maro hafa mialohan'ny angian'izy ireo dia misy ny fiofanana irany amin'ny France Volontaire iomanany amin'ny zavatra miandry azy ireo any tsy vaozao vao nisy fety teratany malagasy nandeha ny latsaka tsitrapo tanora malagasy mpilatsaka tsitrapo miisa 20 izay efa nahavita izany no tonga soa an-tanindrazana. Ny alakamisy 20 sy zoma 7 septambra no taterahany eto Antananarivo ny andiany fahatelo amin'ny fionambe momba ny fiaraha-miasa itsinjara-pahefana eo Madagasikara sy Frantsa etsika ampiaonana ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana mpiara-mimbonatoka ary mpanapa-kevitra anaovana tombanezaka sy anaova-tsony fiaraha-miasa vaovao tanjona ny anamafisana ny fiaraha-miasa ny renona vondro mpiara-monina matanjaka kokoa sy mirahina. Tokatrano mahery ny Vanjatsiarivo no traboina vokatry ny hatrany tao Mananjary ny alatsinainy teo araky ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia efa tonga any an-toerana ny vary taonina sy kojakoja samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy omaly maraina no nigadona tao Mananjary ireo iraky ny governemanta ahitana ny ministra ny antany ny ministra ny ponina ary ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina izay nitondra fanampiana toy ny fitaovam-pianarana tranolay lay misy odimoka sy kojakoja an-dakozia isany koa ny fijerena ny lafiny ara-pahasalamana isoroana ny fiparihan'ny aretina. Ny sitraka fiofanana momba ny teknika mpamikaram-bary moderna paprisy Pfumvudza ireo tantsaha Ambatolampy sy Betafo faritra Avakina Karatra tafiditra ao anatin'ny etsika atao hoe diaben'ny famokarana ampivoarana ny famokarana ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izany. Ankoatr'izay dia nisy koa ny atrikasa momba ny tsy ampiariana ronono tao Antsirabe ny ronono izay vokatra mampalaza ny faritra avokato ato araky ny fampitam-baovao ny drafitrasa nasionaly entina mampiroborobo maharitra io sehatra io. Rapitso alakamisy 20 septambra no ivoaka ny filaharana vaovao izay ataon'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny baolina kitra na ny FIFA araky ny tombana nataon'ny footballranking.com dia mety hiakatra laharana fahavalo amin'zato i Madagasikara izay teo amin'ny laharana fahadimy-dimampolo amin'zato tamin'ny volana Jolay teo no nivokatra tsara azon'ny Madagasikara nandritra ny fifaninanana fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra CHAN sy ny fifanitsanana ho amin'ny fiadinany amboareran-tany ny mondial 2024 nanoloana ny Afrika sy Tchad iatsara miaraka amin'izay koa ny toerana misy an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra afrikanina raha ny tombana dia eo amin'ny laharana 5 i Madagasikara raha toka teo amin'ny laharana 7 teo aloha.